tontolon'ny finoana kosa indray dia fankalazana roa sosona no ankalazay ny FJKM ambody ady vaovao amin'izao fotoana izao dia ny fankalazana ny fahatelopolo amby zato taona ny fiangonana ary ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona ny orenan'ny antokopihira ao antoerana. Misy araka izany fanompom-pivavahana izay nentina nankalazana izany fety roa sosona izany tamin'ny andron'ny omaly. Dia jerentsika ary ny sary. Ao anaty fankalazana ny fahatelopolo amby zato taona ny siny ny fiangonana FJKM ambody ady vaovao amin'izao fotoana zao. Nentina nanamariana izany ny fanompom-pivavahana izay nitotsaina teny toerana omaly. Ny tsangambato eritreretin'ny sampana sekoly alahady ho atao amin'izany dia ny fanavaozana ireo taboho rehetra maro ao atam-piangonana, maro ireo taboho izay efa simba sy fakantso tarainan'olona matetika ka noho izany dia nanapa-kevitra ny sampana sekoly alahady amin'ny alalan'ny komity ny fahatelopolo amby zato taona fa hanavao ireo taboho rehetra ireo ovana taboho vaovao palisontra le izy ary amin'ny fomba fiteny amin'izany ankehitriny zany manara-penitra. Nanamarika ny fotoana ny fahalorana mari-pakasitrahanareo ho mpampianatra sekoly alahady taloha sy vaovao misy 90 eo. Ao anaty fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona nisiny ihany koa ny antokopihira sekoly alahady Mirambody ady na samia ao anivon'ity fiangonana ity. Nandritra izay 5 amby roapolo taona izay moa zany hita hoe teo ny zavatra mety hoe nanahirana fa nefa matota naharitra 5 amby roapolo taona ty arina nijanona teo anivon'ny fampianarana atao amin'ny samia. Nisy ny fahasoavin-tompo ary nisy ihany koa ny fahaizana miara-miasa amin'ny birao sy ny ankizy izay tezaina rehetrarehetra. Mahatratra 20 amby zato eo amin'izao fotoana izao nisan'ireo mpikambana ao amin'ny samia. Iny vaovao ny finoana ary toko klasy togovavy no manakatona ny fotoanantsika tamin'ity androany ity. Raha iverenana kosa nefa ny lohatenim-baovao antsika tamin'ity androany ity dia misy ny fikonokononana hanongana sy analina ny foloan'ny antenimieram-pirenena eo amin'ny toerana. Teo ihany koa ny fanesorana ny fiaramanidin'ny orinasa tiko tao amin'ny angara fipetrahany hatramin'ny izay. Eo ihany koa ny famoizana tovolahy iray izay mpiadina ara-panatanjahantena niadina nandritra ny adina ara-panatanjahantena teny amin'ny Kazapeny Mahamasina ny zoma lasa teo. Izay koa toko klasy togovavy no manakatona ny fotoanantsika tamin'ity takariva ity. Isoranay no naharitra nijery hatramin'ny farany vaovaontsika tamin'ity androany ity. Manome fotoananao ary ny tenako sy ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra mateveo amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.